Zandary roa no hiakatra fitsarana noho ny raha fampandosirana olon-dratsy raha araka vaovao izay navoaka ny gazetiko. Ho lazaintsika moa ny mikasika an'izany sy ny ireo rehetra izay tokony ho lazaina indrindra ny vaovao malaza sy ny vaovao misongadina fa mialohan'ny hilazantsika izany aloha ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia azadino ny miabone ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, noho ny farany dia azadino ny manisy ny commentaire. Zay ary Noela andeha ataontsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohan'ny helosoantsika amin'ny zavadrehetra sy helosoantsika amin'ny tena votoatindresaka izay ataontsika ato anatin'ny ity vidéo anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Hanomboantsika azy ato anatin'ity vidéo ity dia hafatra izay nomeny Paoly. Ity hafatra ity moa dia hafatra izay mifono hafatra ary mivaky toy izao izany hafatra izany. Efa mba mihatsaratsara endrika daolo ny fangoloka mpamony olona sy tsy vanina eto amin'ny tanàna aloha hatreto. Merci ny akama Infocom ary merci polisy. Mbola tsy ampiakosira aloha fa misy zavatra andrasako kely. Izany moa ny hafatra izay mifono hafatra nomeny Andriamatoa Paoly. Rehefa nilaza izany izy dia ireto sary reto ny sarina voakany. Samia manakatra izay tian'ny mpanoratra atongavana fa mifono hafatra izany hafatra izany. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia ity vaovao anankiray ity. Ankizivavy mpianatra iray no niharany fanendahana tao anatin'ny taxi be teny Antomadinika. Nidimbiny afaka maly antoandro tamin'ny iray ora moa izany tranga izany. Tsy afaka nihetsika norahonan'ny lehilahy iray manao fanamiana mihaja teo ankaikiny izy raiky tahotra ary lasa avokoa ny zavatsarobidy teny amin'ilay mpianatra. Nahazo vava indrindra mikasika izay mpanendaka izay isika dia nisy olona nandefa hafatra miafina tamin'ny Fernancelo ary Fernancelo no namoaka izany tao anatin'ny Facebook. Ho lazaintsika ato izany satria anisan'ny tena manampy olona be dia be moa ny famakiana ity hafatra miafina izay navoakany Selo ity. Mitandrema re olona fa ireo taxi moto eo Ankazomanga ireo misy mpanendaka tratra aho androany raha iny handeha ho any Ambohimanarina iny. Somary teritery ilay moto dia hoy izy tamiko hoe ataovy eto aloha ny poketranao dia izaho tsy tonga saina fa nanaiky satria teritery ilay plasy. Tonga teo aloha teo dia hoy indray izy tamiko hoe misy polisy fa afaka miala kely ve ianao dia raisiko etsy aloha etsy. Raha iny niala iny aho dia nirifatra nandeha izy lasa ny telefonako vola sy carte bancaire tao anaty poketra. Izany ny hafatra miafina izay navoaka ny Fernancelo. Tsy hay moa tsy laza ity zavatra anankiray ity satria anisan'ny tena malaza izy ity. Tatitra niresaka ny fanaovan'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Tatitra nataony Elysée moa izy ity ka izahana fintinina amin'ny teny malagasy. Nihaona tamin'ny filoha Frantsay ny filoha Andry Rajoelina ny zoma 24 Jolay lasa teo tao amin'ny lapan'ny Elysée Paris France. Nisaotra ny filoha Rajoelina tamin'ny fahatongavany tany Paris nandritra ny lanonam-panokafana lalao olimpika 24 Paris ny filoha Frantsay. No hamafisiny rotonta ihany koa ny fiarahamiasan'ny Frantsay sy ny Malagasy amin'ny lafiny rehetra. Ny eo amin'ny fifandraisany samy diaspora, ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-bagotra, ny fiarahamiasa amin'ny fampandrosoana ary ny fifanakalozana ara-kolotsaina sy ny sekoly eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa. Voaresaka ihany koa ny fananganana foibe misahana ny hetsika an-dranomasina sy ny fampivoarana ireo fotodrafitrasa vaovao momba ny fitaterana ary koa ny tetikasa angovo na banky. Voateny ihany koa ny tsy fampian-tsakafo ny kere iainan'ny faritra atsimon'ny Madagasikara amin'izao fotoana sy ny vahaolana hanamafy ny fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra. Mbola hanome fanampiana ara-bola ho an'ny Madagasikara hiatrehana izany krizy izany i Frantsa. Nankasitraka ny fanendrena any Edgar Razafindravahy ho sekretera jeneraly voamerany ranomasimbe indiana ihany koa ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ary nampiatsiahy ny faniriny ny hampifandray any Mayotte amin'ny asany ity vaomiera ity ny tenany. Zay moa ny mikasika any filohany Malagasy tsy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina sy ny filohany Frantsay Emmanuel Macron. Fandeha isika hiresaka kely mikasika any Christian. Tsy tsainy Christian akory ity no iresantsika ity fa Christian izay mpiasa ao amin'ny Dream In. Christian Rakotovonono moa ity resantsika ity. Mankalaza ny tsingeritaona
tirahany animo i Kristian Rakotovinony koa dia miarahaba sy mirary soa ho azy. Ho ela velona ianao rahalahy ary ho lavitra ny aretina ary Andriamanitra ny hanampy anao amin'ny izay rehetra kasainao. Fiarabana sy firarian-tsoa moa no nataontsika tamin'iny Kristian iny fandeha hitohizantsika ny filazana vaovao ato anatin'ny ity video ity. Sambo miaramila sinoa ny gado natao antsaranana ny zoma 4 Jolay 2024. Rehefa ny gado natao antsaranana moa izany sambo miaramila izany dia nandray azy reo tamin'izany ny delegation avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy izay notarihiny Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernement tsy iza moa izany fa Ntsain Kristian. Miisa 70 ny karazana fitsaboana ao anatin'ny ity sambo ity, anisan'izany ny fitsaboana ankapobeny ary ny fandidina, ny fitsaboana maso ihany koa, ny fitsaboana nify ary ny fiterahana. Misy ihany koa ny fitsaboana tongotra ary ny fitiliana aretina maro samihafa. Manana toerana fitsaboana amin'ny alalan'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa ihany koa ity sambo ity, ary misy toerana ampiasana fitaovana fandidina avolenta izay mampiasa ny fitaovana arakajy mirindra vitany sinoa. Tsara koa ny mampafantatra fa hatratra hatramin'ny 700 isanandro ny olona afaka hotiliana sy horesina amin'izao iraka na hoe mission harmonie 2024 izao, ary memempona avokoa ny fitsaboana rehetra ao. Raha ny faharetany moa dia hahagitra hatramin'ny 2 ny volana Aogositra ho avy izao. Zay moa ny mikasika ny sambo miaramila sinoa, fandeha isika hiresaka kely ny mikasika ireto sary hitantsika ireto. Ireto moa dia any Lavanono distrikany Beloha faritra Androy. Nanamarika ny andro 4 sy 7 ny fanohizana ny fanakalozana trakefa teo amin'ny mpanjono avy amin'ny faritra Androy sy avy any amin'ny faritra Atsimo Andrefana izay natao tamin'ny 2 sy 7 Jolay 2024 teo tao Lavanono distrikany Beloha, tsy aiza moa izany fa amin'iny faritra Androy iny. Tsy vitsy ary be dia be ny zavatra nisongadina tamin'ny ity andro 4 sy 7 ny amin'ny fanohizana sy fifanakalozana trakefa ho an'ny ireo mpanjono ity. Nisongadina nandritran'izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao, ary nisy ihany koa ny fanomezana ireo mpanjono ny teknika fanamboarana plan vita amin'ny simenitra sy ireo fitaovana hoentina manjaitra ny arato izay vita amin'ny hazo. Nisy kosa ireo nianatra ny fanamboarana ny arina na hoe charbon bio amin'ny alalan'ny ireo potipotikazo sy gary na hoe bombalahazo nandrahona. Be dia be tsy voatanisa ny zavatra izay nisongadina tao, fa ny hazo lazaina dia tsy misy afa-tsy hoe tena nafinaritra. Zay koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra navita ny hainy video hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, ametra beloma izahay hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Veloma vetivety fa tsy hoe akory sanatria veloma mandrakizay. Amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gaby hoe tsao tsao, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.